Zosilay miaraka aminao kory aby Zosilay miaraka aminao avy aty Ranomafana. Miaraka etsika vidéo vaovao anankiray iresahana mombana business anankiray tsy inona zay fa ny BTC champion na BT champ fitenena dia miaraka etsika miaraka amin'ireo toromarika maro samihafa fa indrindra ho antsika malagasy zany zay vonona hiasa amin'ny internet ka tena matotra anao an'izany hatramin'ny farany. Dia manomboka eto dia misy fampianarana aloha tsy maintsy arahanao zany zay vao manomboka an'ity tontolo miasa amin'ny internet ity tsika, satria noka fa maromaro ireo tanora namana mba te hiasa amin'izany tontolo miasa amin'ny internet zany eo ihany koa ny taux de chômage zay mirongatra eto amintsika. Dia izahantsika zany hoe ahoana mitady solution amin'izay resaka fivoarana amin'ny fiainana sy ihany koa fivoarana amin'ny tontolo miasa amin'ny internet zay. Lasarintsika misy zavatra fepetra maromaro tsy maintsy anananao zany aloha rehefa hiasa amin'ny tontolo miasa amin'ny internet ianao. Dia nataoko amin'ny page wordpad tily izy dia misy fotoana ho azonao téléchargena zany izy ity amin'ny blog eo ambanin'ilay vidéo zay arahanao ity zany. Dia izahantsika atao eo ambanin'ity compensation plan ity momba n'ilay système zay BT champ arahantsika io rehefa avy eo. Dia reto fepetra reto zany tsy maintsy anananao aloha rehefa hanao an'ity tontolo miasa amin'ny internet ity ianao. Voalohany mila manana adresse email anao, manana adresse email préférable zany dia manana Gmail. Ny tombony amin'ny fananana anazy io voalohany dia afaka créer blog anankiray ianao ohatran'ity atao ity zany zay blog anankiray ho antsika eto Madagasikara misy an'ireo toromarika maro samihafa, eo ihany koa anaovana inscription sy fampianarana maro samihafa marobe arahanao mahakasika an'ity système ray ity sy ny tontolo miasa amin'ny internet amin'ny ankapobeny. Faharoa eo ihany koa ny fanaovana vidéo ohatr'izao zay ataoko zao dia satria ny compte Gmail zany no ahafahanao manokatra compte YouTube direct, dia azo liena direct zany ireo mifandray. Eo ihany koa ny réseaux sociaux Google Plus zay attaché amin'ny compte Gmail ihany koa. Ary ny tena tombony ihany koa amin'ny fananana compte Gmail dia ny fomba fampidirana application amin'ny mobile le ataontsika hoe smartphone reny zany na ataontsika hoe le mobile taty aorindrina reny zany na Samsung zay na iPhone sy ny namany reny mobile tsaratsara reny zany dia ahafahanao mampiditra application amin'ny alalan'ny Google Play satria ny compte Gmail mila ampidirina voalohany zay vao misokatra ny Google Play nao. Dia rehefa avy eo anao vao afaka mampiditra application. Faharoa manaraka ny zany hoe fepetra faharoa ianao dia tsy maintsy manana compte Facebook. Rehefa anao tontolo miasa amin'ny internet ity zany dia tsy maintsy manana compte Facebook business, zay ny tenenana anazy zany hoe atokana ny mila manana compte Facebook anankiroa farafahakeliny zany. Mitokana ny compte Facebook ifandraisana amin'ny famille sy ireo namana akaiky, dia mitokana ny compte Facebook fanaovana business. Dia tsara mifandray tsara amin'ny compte Gmail zay vonoforonao teo ilay compte Facebook business zany. Dia ino fepetra tsy maintsy ao anatin'io fepetra tsy maintsy ao anatin'io dia misy ny sarinao réel izy zany hoe sary tapakanao zay tsy iovaova, satria ianao zany miezaka mampahafantatra ny tenanao hoe miasa amin'ny tontolo miasa amin'ny internet ianao dia mba tsy ho very le olona manaradia anao dia tsy mila miovaova ny sarinao zany hoe photo de profil iny zany. Faharoa ny information rehetrarehetra, ny anarana fanampinanarana sy ny namany, ny daty naterahana sy ny namany zany dia tsy maintsy réel. Ny antony iny
Rehefa mandeha ny transfert ataontsika hoe fifandraisana amin'ny namana samy amin'ny tontolony asa amin'ny internet de mila assurer tsara zany le namanao hoe tia fantatry ty olona ty satria amin'ny tontolony asa amin'ny internet zany dia olona samy olona no mifandray fa tsy business samy business fa olona samy olona zany hoe mila mifankafantatra zany ny olona hoe manao an'io asa io marina io olona io zay vao misy fifampitokisana zany dia raha vao tsy eo mantsy zay fifampitokisana zay de tsy afaka hivoatra mihitsy ianao amin'ny tontolony asa amin'ny internet dia ny fepetra fahatelo mila manana ny compte M-vola mifanaraka tsara amin'ny identiténao zany hoe compte M-vola io moa zany hoe saika manerana Madagasikara fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny kara-panondro ary ny anaranao tena anaranao réel dia tokony hitovy am'izay koa ny compte Facebook-nao compte bancaire iny zany na mobile rehefa karazana compte bancaire dia ny fepetra ny tena tombony amin'ny fananana compte M-vola zany dia rehefa mandeha le transfert satria possible ianao mahazo vola amin'ny alalan'ny takalo zany mbola ho hitantsika fampianarana momba an'izay amin'ny groupe Facebook groupe dia ny tsaratsara zany manao M-vola satria azo tracena iny rehefa misy mipiraty zany na hoe misy folaitra ataon'le olona dia hita foana le olona manao anazy iny satria ny anarana efa rattaché any amin'ny telma dia ny fepetra fahaefatra sady farany de mila manana compte bitcoin anao na compte BTC dia misy ny antsoina hoe blockchain ohatrohatr'izao ny heriny ty zany no compte BTC voalohany maneran-tany ary ino ny site officiel dia mila manana compte amin'io anao zany na manana compte Coinbase dia na manana compte ohatr'izao zany le Coinbase compte coin payment raha io mireny zany mila anananao zany dia afaka manao an'ity tontolony asa amin'ny internet anankiray ity tsika izy dia système ray vaovao efa nisokatra tamin'ity taona ty zany le izy vokatry ny fivoaran'io resaka bitcoin io zany dia resaka donation le izy zany hoe entre membre samy membre am'le système ny bitcoin anankiray dia sandaina any amin'ny 1050 dollars mahery any zany zay zany ny valeuran'ny bitcoin anankiray am'izao fotoana antsika miteny zao dia inona ny bitcoin fanontaniana tena faran'izay tsara ny bitcoin zany dia vola tokana karazana atao hoe vola tokana maneran-tany izy io zany am'izao fotoana zao amin'ny roubrobe hatrany amin'ny 2010 no siny fa nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2016 teo iny zany vao tena niakatra be ny valeurany ary eritreretina hoe ho tafakatra any amin'ny entre 2000 ka hatrany amin'ny 3000 dollars zany ny valeurany mialohan'ny faran'ity taona ity satria mbola malalaka be zany ny tsenan'izy io am'izao fotoana zao maneran-tany zany dia karazana ohatrany hoe vola tokana maneran-tany izy io zany azo ifanakalozana zany ary na atakalinao ariary io na atakalinao yen io na atakalo dollars io na atakalo tsy haiko mety daholo zany na roupi io de mety daholo zany naiza naiza alenao zany ity resaka bitcoin ity efa maro be zany mampiasa anazy io fa maro koa ny banky mampiasa anazy io maneran-tany ary ny tena tombony aminazy io dia lay tsy fitsabahan'ny fanjakana tsisy contrôle ny fanjakana zany ao anatiny zany hoe io zany dia entre membre samy membre ohatra ianao zany hoe hividy tsy haiko hanafatra
frigidaire navatra télé Antananarivo ohatra hoe na aty Rahamafana zany de azoko atao ny asa en ligne de amin'ny alalan'io zany dia tonga aty le izy de mandray aminay ny olona any fa efa tsy mandalo fanjakana zany moa koa ny frais-ny faran'izay mora amin'ny frais rehetrarehetra ny transfert rehetrarehetra maneran-tany zay zany tena tombony aminazy ny fisian'io bitcoin io dia any Inde tany niandohan'izy io tany amin'ny 2010 zay resaka fifidianana pizza zany niandohany hoe créer système anankiray zany le olona mpivarotra pizza hoe ahoana satria zany hoe efa mpanapalitaka pizza manerana ny Inde zany dia ahoana ny azahoana vola tokana mora migerer anazy ao anatin'ny firenena anankiray zany tsy dépendre amin'ny fanjakana fa hoe entre samy client sy ny mpamokatra zany dia zay zany ny antony fironan'izy io de nivoatra telo izy dia ny fiteny anazy moa resaka cryptocurrency zany hoe resaka ataontsika hoe resaka ohatran'ny hoe vola amidy reny ohatran'ny any amin'ny Wall Street reny zany izy dia zay zany tena nampiroborobe anazy io fidiran'io système bitcoin io tany amin'ny resaka tontolon'ny vola na ny resaka ataontsika hoe action fifidianana action sy fivarotana action tany amin'ny fifanankalozana ara-bola na ataontsika hoe tsenam-bola maneran-tany dia zay zany resaka bitcoin lasa tsika hiditra amin'ilay système amizay rehefa mandeha anao hiditra amin'ilay système dia tsara manaraka tsara reo inona kay ilay système zany dia ty BTC champion tiny izy na BT champ dia nanapa-kevitra izaho sy madame Lee Anderson zany avy eo Antananarivo i-créer groupe ray goavana be aminazy ty hoantsika eto Madagasikara satria chance anankiray zany ty hoantsika tanora zay liana hiasa amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ka mieritreritra ny ianao an'izany tena sérieux dia créer groupe anankiray izaho zany hoe madame Lee Anderson sy izaho Jocelyn Randrianasolonena zay miaraka aminao amin'ity vidéo manao présentation an'ity vidéo ty zany dia créer an'ity groupe team BT Champ Madagascar ty zany dia rehefa membre ao amin'ny ty système ty ianao dia izahanay ampidirina ao anatin'ilay groupe solide Madagascar ao anatin'ity BT Champ ty dia ahoana ny fomba fiasan'ity système ty fomba fiasan'ilay système zany de ohatra zao ohatrany hoe manodina vola asasaka na dollara ianao ho lasa au $110,000 isaky ny enim-bolana zany hoe raha fiteny anazy zany hoe 50 cents lasa 115 BTC 115 BTC isaky ny enim-bolana zany hoe ahoana ary mahatonga an'izany izy de système rehefa tonga ato amin'ny site ianao de cliquenao le hoe how it works système na matrix le zany na atsotsika hoe MLM zany fanalavana le MLM de hoe multi level marketing zany hoe raha atao amin'ny teny frantsay le izy de hoe marketing de réseau zany hoe ohatrany hoe olona ray de olona ray iny mahazo olona roa de olona roa iny koa mahazo olona ray avy zany feno efatra ohatra zay hatrany zany hoe ohatra hoe namana infini zany le izy de ohatra zay le izy le système zany de ohatra zao fomba fiasany resaka donation le izy entre membre sans membre mila manao inscription anao de manao donation de micollecte vola zay zany no fomba fiasany raha hoe tsorina amin'ny ankapobeny zany fanaovana anazy miditra anao manao inscription de miditra am'le level 1 fanaovana anazy manao donation anao 0,00 5 BTC na sasaka na dollara izy io zany hoe 50 cents zany
dia rehetrarehetra afaka manao an'izay. Ataoko kosa hoe essence tia hoantsika tanory eto Madagasikara ozy hoe mba maniry tena hoe tenao sérieux hiasa amin'ny tontolo miasa amin'ny internet zay essence anankiray tia arakaraka tsy tokony mila mieritreritra intsony ianao zany fa tonga de manao inscription arahana tsara le fepetrana meko tamin'ny voalohany teo amboarina tsara daholo aloha ny information momba anao aloha zay vao manao inscription dia miditra amin'ny level voalohany avy hatrany. Vita zay de mitady an'ilay olona anankiroa anao zany hoe miezaka mitady olona roa farafahakeliny ny tena maro vao may tsara dia manao an'ilay donation 0,005 BTC na lasa 0,06 io rehefa tena manao transfert ianao zany hoe ao amin'ny sasaka na dollar io izy eo raha sandaina amin'ny vola gasy izy zany de eo amin'ny 2,000 satria ny dollar ray manodididina ny 303 ka hatramin'ny 703 zay ny cours any amin'ny banque any zany dia ataontsika hoe 2,000 ariary zany anomboana an'ity système ty. Rehetrarehetra angambany ataoko afaka manao an'izay raha tany ka manana na téléphone mobile ianao de afaka mandeha cyber ho ny inscription sy ny misy asa tsy maintsy ataonao isanandro zany ho fampivoarana ny tenanao sy fampivoarana ny tontolo ny asanao amin'ny internet dia 2,000 ariary ataoko tsy sarotry zany manomboka anazy dia zay zany no anomboanao anazy mahazo ianao aorianan'izay amin'ny olona roa eo ambaninao io afaka mahazo gain ianao zany raha vao mahavoaloha an'ilay donation dia mahazo nyty tandrifan'le receive ty mahazo an'ty 0,01 BTC ty dia vita zay dia ny stratégie dia mampiakatra level haingana amina système matrix zany zay foana stratégie hoe ampakarina haingana aloha le level isaky mahazo vola ianao de mampiakatra level aloha mbarapa afaka isitonanao azahoana profit ngedangeda zany dia zay zany stratégie tsika fomba fiasany ataonao aloha level 1 vita zay de miezaka mampitombo olona hatrany ianao sady mampiakatra level faharoa de olona efatra ny eo ambaninao dia manao donation anao 0,05 0,009 BTC dia ny gain azonao zany de tia ny vola alohanao rehefa anao fiakarana level zany ny ato amin'ny partie upgrade dia ohatray hatranitrany level fahatelo olona valo ny eo ambaninao manao donation anao de mahazo an'ity dia zany hoe ty no ny upgrade taonao dia ity profit azonao ohatray hatrany level fahaefatra olona 90 manao donation an'ity ianao 0,014 BTC misy valerany amin'ny dollar daholo io dia mahazo an'ity ianao fa ity no mivoaka ao anatin'ny rehefa manao ny upgrade anao zany dia ohatray hatrany mbara-pahatonga amin'ny level fa enina dia 780 ny olona eo ambaninao tia de asana groupe tsy asanao rery zany hoe raha iaho zany manana olona roa eo ambaniko de afaka mitady olona ambonin'iny olona roa iny de lasa miditra any ambanin'iny olona iny na mety azahoako tombony hafa manokana koa zay mety micréer ligne anankiray hafa zany satria le izy zany ohatry hoe gauche droite iny foana zany fenony ligne gauche droite ohatry zay hatrany satria olona roa avy zany de afaka mety manana roa voalohany ianao eto de mahazo roa faharoa koa eto roa fahatelo koa eto zany hoe
fa izy même ligne ohatra samy level 1 fa mahazo ligne ligne de 2 mety 10 na 10 ianao miankina amin'ny etika anao sy fomba fiasanao aty amin'ny tontolo miasa ny internet ianao zay zany ny ankapobeny fomba fiasan'ilay ty système ty ao na ary ny atao rehefa anao inscription anao rehefa anao inscription anao dia eo ambanin'ity vidéo ty misy bouton register anao dia cliquenao io na ianao zany équipe koa na ianao équipe ny Madame Lia dia maharaka tsara nay zany sponsorisé anao amin'ny reo ataontsika hoe madinidinika ny lalana torohevitra maro samihafa afaka pilotena amin'ny Facebook anao zany arakaraka ny disponibilité nay mianadahy reo zany dia cliquenao avy hatrany lay andraso aloha no déconnexion aho satria manjary tsy misokatra amin'ilay page tena tongavana ilay izy lasatsika ahoana ny fanaovana anazy teo sokafanao lay post any amin'ny Facebook dia mahazo blog ohatr'izao ianao cliquenao zany sary eo amin'ny post amin'ny Facebook misy sary alefa isaky ny post zany mbola atoro antsika hoe manao ahoana koa fomba fanaovana post amin'ny Facebook zay dia cliquenao avy hatrany zay dia mahazo blog ohatr'ity ianao dia arahana tsara hatramin'ny farany ty vidéo ty aloha dia na téléchargena dia rehefa vita zay dia alefanao tsikelikely izy dia cliquena amin'izay arahana par étape zany izy dia ataonao pause le vidéo dia mandeha indray ianao étape hafa dia atao pause le cliquena lay register anao dia mitarika anao avy hatrany zay amin'ny page d'inscription dia tokony misoratra eto ny olona misponsorisé ianao mety ho ambaninay fa mety tsy ny anaranay intsony ny eto fa lay olona eo ambaninay fa ianao zany lasa eo ambanin'lay olona iny dia fa ianao tandrify ny lignenay ihany zany dia inona daholo ny zavatra fenoina dia ny anaram-petakanao na ny pseudo ny adresse email iny le adresse email tary amin'ny fepetra tary azadino amin'ny toromarika aty zany dia feno tsara ny adresse email dia ampidirina ny mot de passe averina fanindrony ato le mot de passe vita zay dia apetaka ny fanampinanarana dia ny anarana amindray na ny anarana lava iny ozytsika dia misafidy any Madagasikara ato tsindrina ny tousième dia tonga any amin'ny Monaco anao dia akaikikaiky ny Monaco misy an'ilay Madagasikara iny le izy dia vita zay tsindrinao apitaka ny numéro téléphone zay numéro téléphone ampiasainao miaraka amin'ny compte Facebook iny zany atao eo tsara plus 261 tonga dia 34 na tsara tonga dia 34 ny atao eo le amin'ny volanao iny 34 tonga dia mitohy hatrany hatramin'ny fiafaran'le chiffre zany dia na 33 mety daholo zany na 32 zay tianao zany fa ny tena préférable zany 34 dia mampiditra question réponse eto zany question ny eto ambony ilana ity zany sécurité ny comptenao dia mivaliny eto ambany ohatra hoe inona azonao atao teny gasiny ao hoe inona laoka tiako indrindra dia mivaliny ohatra hoe tsaramaso dia zay zany ataonao eo dia rehefa vita zay dia cliquena lay hoe create account ho vita ny create account dia afaka manao login avy hatrany ianao dia tokony mahazo email notification any amin'ny compte Gmail anao dia ny atao manao login avy hatrany
klikenao le login ery ambony a, dia ampidirina ilay pseudo na ny adresy email, dia ampidirina mot de passe a. De raha ohatra ka machine privé, zany hoe machine anao manokana le izy a, fa tsy machine any amin'ny cyber reny a, zany hoe machine hitambarana, dia aza kosehiny ty. Fa raha machine privé izy de kosehy ty. Dia am'izay fotoan'izay a connecté foana ny compte-nao, dia cliquena am'izay lay sign rehefa avy eo. Tonga ao amin'ny profil anao a, dia inona ny zavatra tsy maintsy atao? Zavatra tsy maintsy atao a, de efa noteneniko ato amin'le tourmarque aty izy rehetra, hoe fomba fiasa ety, misy étape anankidimy zany reo a, de io mihitsy no arahanao amin'ny vidéo zany amin'izao fotoan'izao. Dia zavatra ataonao voalohany a, misy an'le chrono menamena eo ambony eo. Mahazo ianao zany a adiny enina, mety adiny enina mahery eo le izy, fa ataontsika hoe adiny enina satria misy an'le fiandrasana an'ilay validation ny compte na confirmation na paiement zany a avy any amin'ny blockchain, zay somary mahatratra entre 30 à 60 minutes eo le izy. Dia andrasana zany zay a, de mahazo ianao adiny enina iactivenao ny compte-nao. Raha tsy zay a, raha mbola tsy vitanao anatin'ny adiny enina zany le izy a, dia supprimer automatique tao anatin'le système anao. Zay zany no tena mahatsara an'ity système ty, zany hoe re olona tsy sérieux zany a, to de voafafa automatique ao aorianany adiny enina tao anatin'ity système ty. Dia ahoana ny zavatra atao a, zavatra ataonao zany a vao tonga eto a, dia editena aloha ny profil, fenoina tsara ny profil, manontany izy a le compte Skype a, de fenonao iny a, dia fenoina tsara reo réseaux sociaux rehetrarehetra, dia fafenao tsara iny a, dia miverina ovana ny avatar na ny photo de profil iny, dia miverina aty amin'ny dashboard anao na amin'ny page d'accueil zany a, dia back office-nao a, dia inona ny atao manaraka aorianan'ny édition profil, mandeha aty amin'ny finance, dia bitcoin wallet, zany hoe mampiditra ny processeur de paiement anao. Dia rehefa ohatr'izao zany ny paoziny a rehefa ampiditra anazy ianao, dia misy bouton zany hoe submit, dia cliquena iny a, dia ampidirina ato ny anaran'le site. Raha ohatra ka ny anazy zao Coinpayment de Coinpayment no ataoko ao, de nenao raha ohatra hoe Coinbase de Coinbase soatana eo a, raha ohatra blockchain dia blockchain no atao eo a, dia ny adresy BTC nao no atao eo ambany. Ahoana ny fijerevana anazy a? Ho an'ny Coinpayment mandeha anao amin'ny compte-nao aty a, dia jerena ato le izy, cliquena ilay tandrifa le hoe deposit receive ty. Coinpayment zany misy wallet BDB ao anatiny portefeuille BDB a, fa ny bitcoin zany no alaitsika. Dia jerenao tandrifa le hoe deposit slash receive io, dia cliquenao iny a, dia mahazo an'ilay adresinao avy hatrany ianao. Cliquena tandrifa le hoe deposit coin iny, dia mahazo an'le adresinao ianao, dia copienao mihitsy ny adresy lavabe iny, iny zany adresy BTC nao. De ny any amin'ny blockchain ndray a, ohatr'izay hatrany koa, cliquenao am'le transaction iny, dia tandrifa le deposit no misy anazy. Dia ohatrany any ato amin'ny Coinbase ndray a, dia ty send request ty a, ao ny akanao ny adresy a, dia ohatr'izay zany atao, dia miverina any amin'ny back office de mandeha ianao, cliquena ilay dashboard ery ambony a, dia inona ny atao aorianan'izay? Aorianan'izay a,
satria ny compte-nao zany efa eritreretina efa misy vola zany a satria efa manana tsara le izy dia toromaky kely zany aloha aleo aloha zany mbola tsy manao inscription mihitsy ianao raha tsy efa misy vola mihitsy ao anatin'ilay compte-nao bitcoin zany tsara zany efa mipetraka fa voninao le vola 0.5 cents zay vao manao inscription satria mandeha le chrono ery iny dia lasa sao de sahirana ianao indraindray maharitraritra le vola vao tafiditra ao amin'ilay compte bitcoin zany dia tsara zany zay zany toromarika hoe tsara efa mipetraka tsara ao anatin'ny compte-nao ary zany le vola zay vao manao inscription zany dia inona ny manaraka fa arahanao tsara hatramin'ny farany fotsiny le vidéo mba ahafahanao mandeha haingana rehefa manao an'ilay inscription sy le étape maro samihafa ny étape manaraka dia klikenao ilay upgrade na ery ambony amin'ny chrono zay na le mangamanga eto iny dia mahazo an'ilay toerana anaovana an'ilay paiement anao dia inona ary ny atao dia arahanareo étape menetyreo misy instruction eo ambony dia ny important tandrify amin'ny important eo jerena dia alaina le adresy zay omeny eo iny miaraka amin'ilay montant eo amboniny iny zany jerenao tsara dia alaina tsara iny zany dia jerena tsara copiena le adresy dia miverina any amin'ny processeur de paiement anao na ohatrany na verina amin'ny connecté izy ty dia malaky déconnecté satria resaka ohatrany hoe compte bancaire io raha vao tsy tsara zany misokatra ileo sao dia misy olona mipirate zany dia accès amin'ny compte-nao dia mahazo code vaovao indray zany zao isaky ny connecte aminazy zany ianao dia mahazo code vaovao dia mahazo mail d'authentification anao zany dia misy an'le code iny dia alaina iny dia collena dia c'est connecté dia tonga any amin'ny back office nao dia cliquena ilay portefeuille-nao iny na wall dia mandeha atao amin'ny ty send withdraw ty zany dia mandeha amin'ity ianao na ho file langage mandeha atao français dia mandeha ianao amin'ny envoi sy inangamba ny fitenen'le withdraw retrait zany envoi na retrait cliquenao iny dia mahazo an'ity ianao dia ny zavatra atao soratanao eto ilay 005 0.00 anankitelo dia zay vao 5 io le izy na io zany valeur ny dollar miankina amin'ny cours zany io dia ataonao iny exact le izy dia alainao ilay ny anahy ety zao fa tsy mety satria 009 fa le fanaona zany apetakinao 005 iny dia alaina amin'izay le adresy omeny eto ambany eto tandrify amin'le important eto iny copienao iny dia miverina ary amin'ny processeur de paiement ary ianao dia collena eto dia ato collena eto zany dia fenona eto ambaniny eto ataonao hoe BT Champ starter ohatra fotsiny zay na BT Champ level 1 ohatra fotsiny zay dia cliquena amin'izay le hoe request withdrawal / send eo dia lasa zay volanao dia manana statut en pending le izy zany hoe miandry fankatoavana zany dia mahazo mail de confirmation an'ilay paiement anao dia avy any amin'ny coin paiement satria coin paiement zao ny ampiasaiko eto dia mahazo mail ianao hoe
alefa marina ve io vola io dia karazana confirmation zany izy dia sokafanao le email dia misy lien ao dia cliquena le lien iny dia ilasa zay le vola dia miandry ilay fankatoavana fandraisan'le fankatoavana ataon'ny site ny BTC dia ina ny ataonao manaraka rehefa vita ny paiement dia cliquena ilay transaction historique le eto ambony dia tandrify an'ilay withdrawal history dia meny eto le izy dia mbara-pahatonga an'ity TX ID ty zany hoe identité de transaction ty dia mbara-pahatonga an'io zany dia miandry ianao dia actualiseo foana ty page ty fa rehefa voaray le paiement ry ka katoavin'ny site dia mahazo an'iny ianao dia alaina iny code lavabe iny le mangamanga iny iny any alainao hafa le withdrawal ID fa lay TX ID iny no alaina zany dia copiena iny dia midina ao ambanimbany ao ianao miverina aty amin'ny back office ato amin'ny étape faharoa zany dia colenao eto le izy zany hoe le identification ny transaction iny zany colenao eto le izy le code lavabe tsy le any fa le ity zany copiena mihitsy dia colena eto iny zany colenao eo dia ny exactement 0005 iny 0.005 iny zany ataonao eo dia rehefa miakatra level anao dia 0009 ohatr'izay hatranatrany zany atao mbara-piakatra ny level any amin'ny fahaenina zany dia cliquena ilay submit dia miandry ilay fankatoavana ataon'ny olona mahazo an'ilay donation anao zany dia izy zany miapprouve an'ilay donation anao zay vao hita ato amin'ny site le izy dia mila manana telefona mandeha tsara zany dia mila liena zany hoe mila mandeha tsara ny satria malaky be le fotoana katoavany nazy io sao dia miraté an'le paiement anao satria raha vao raté an'le paiement anao dia tsy azonao intsony iny dia miandry paiement vaovao hafa indray dia ohatr'izay hatranatrany zany ohatr'izay koa na fandraisanao zany dia misy mail notification foana zany raha misy vola tonga ao aminao na vola alefanao zany dia mila jerena matetika zany mail satria ty système ty zany malaky be ary mila mailo miaraka aminazy koa ianao zany mila manana telefona mandeha mail mandeha tsara zany dia ampidirina amin'ny application mobile Gmail iny ny compte mail anao dia mahazo notification foana ianao dia amizay tsy very le vola tokony ho azonao dia zay zany fanao rehefa mpiakatra level hatrany ianao dia ina ny atao manaraka dia mitady olona roa eo amizay zany ny promotion ny lien nao amizay aiza ny akana ny lien cliquenao lay mail link ty raha mandeha amin'ny notepad ty toromarika ty ianao dia fahatelo rantsika zao fomba fanaovana promotion dia alainao ty lien faharoa lay your referral link target to your to the register page ty dia ty zany tonga dia mandeha avy hatrany amin'ny lien anovan'olona ny inscription makao amin'ny pagenao dia iny no zaraina amin'ny namanany zaraina amin'ny olona pantatranao ka vonona hiasa amin'ny internet izy na postena amin'ny blog zany raha ohatra ka olona inscrit eo ambaninay sy madame Ly ianao dia iny zany no apetaka anay eto mety créer rota ino karazana ao amin'ny blog officiel zany blog officiel antsika eto Madagasikara ohatra n'ity zany atao rotation ato zany ohatra hoe adiny ray voalohany raranona adiny ray faharoa raranona na ataontsika isaka tapakandro dia vaovaontsika le rotation miankina amin'ilay olona dynamique an'le olona zany
mety créer système vaovao zany tsika icréevana zay hoe iza ny tena dynamique amin'ireo filiale reo dia ampidirina rotation anaty foana olona ohatra hoe tapakandro voalohany an'izao tapakandro faharoa an'izao de zay anaovantsika anazy de ho hitantsika io ny voarany dia lasatsika dia ahoana ary ny fomba fanaovana ny promotion na ny fomba fanaovana poste dia marobe zany fomba fanaovana promotion mila manao inscription anao amin'ireny réseau social rehetra reny blog moa isy fampianarana manokana alefantsika vidéo de misy bouton mahakasika an'izay hoe fampianarana ao ambanin'le blog eto zany ambanin'ity compensation plan ty isy an'izay bouton zay zany eo hoe fampianarana blog dia cliquenao dia arahanao fomba fampianarana blog dia ny manaraka fomba fipostena amin'ny Facebook zany arahanao koa zay de manao copie coller reo ataontsika hoe poste ataonay reny ianao dia miaraka amin'ny lien blognao fa lay sary vaovainao zany misy fomba fanaovana poste ny Facebook zany mila manao inscription amin'ireny Facebook group misy anay reny ianao dia misy tourmarque fomba fanaovana an'izay koa ataontsika amin'ny vidéo ianao zany de mila manana page Facebook manokana mahakasika an'ity tontolo ny asa ray ity dia any ianao manao poste zay manao publication makany amin'ny groupe ny antony raha ohatra ka avy aty amin'ny profil anao ianao manao poste makany amin'ny Facebook groupe reny dia limité anao zany hoe mety 10 fotsiny ianao de rehefa avy eo mety gazan'ny Facebook ny compte-nao tsy afaka miposter anao pendant un mois dia fanaovana anazy postenao any amin'ny page aloha izy de alainao le lien any amin'ny page de postena makany amin'ny groupe zay afaka manao 200 ianao isanandro na mihoatra an'izay ary de mety ny antony Facebook dia plateforme publicitaire dia tiany ho ao aminazy foana zany ny anaovana ny pub zany hoe antarany tena satria ny reny zany Facebook zany na Google reny dia azo lazaina hoe tia tena ihany zareo satria isaky ny clique ataonao dia vola miditra ho an'zareo zany satria plateforme publicitaire ireo site goavana be toy ny YouTube Google Facebook reny zany dia plateforme publicitaire de miaraka anao mifandray amin'ny Madame Ly na mifandray amiko dia menay an'ilay torolalana hoe ahoana fomba fanaovana poste amin'ny Facebook dia ny manaraka mila miditra membre koa ianao amin'ny Twitter dia poster any amin'ny Twitter somary kelikely ny anazy ny caractère de mila technique ihany koa zay 140 caractère angamba maximum izy zay dia Google Plus dia mila se connecter amin'ny Google Plus koa ianao amin'ny alalan'ny compte-nao iny dia poster makany ohatr'izay koa créer compte LinkedIn ianao dia se connecter poster dia resaka vidéo azonao atao manao partage satria ny asantsika dia asa iombonana zany hoe travail en équipe dia azonao atao manaparitaka amin'ny vidéo tsika any amin'ireny groupe Facebook malagasy maro reny zany fa condition ka tsy fa groupe privé le izy fa reny groupe public reny zany dia reny no anaovanao anazy dia rehefa itelecharge an'ilay ty tourmarque mialohany anaovanao an'ity asa ty ianao dia cliquenao tandrifan'ilay file ato raha ohatra ka tsy hita eto amin'ilay poste eto amin'ny groupe tsika eto tsony le izy dia cliquenao zay le download de azonao ilay fichier wordpad io dia na fichier texte kely io dia arahanao tsara reto tourmarque reto manaraka ina stratégie ampiakatra anao haingana be ny stratégie zany dia isaky ny mahazo vola ianao de apakarina haingana aloha ny level misy anao zany hoe atao zany zay akaran'ity level anao ty haingakaingana mihitsy arakaraka zay possibilité mahaingana anao zany zany hoe atao zany amin'ny matrix de zay mihitsy no système atao zany
ataontsika dominentsika zany réseau social rehetra partage rehetra manerana Madagasikara sy ny makany ivelany dia izahantsika atao hienjana be zany ny groupe na ny ekipantsika zany tsika ekipa malagasy zany aty amin'ny faritra Océan Indien manao défi zany tsika hoe ny ekipa malagasy dia hienjana dia zay zany izahantsika atao malakilaky ka ny mampalaky voatra amizay dia atao zany zay atongavana amin'ity level fahaenina ty de micollecte vola fotsiny ataonao rehefa avy eo dia le izy manana 6 mois ianao rehefa ohatra hoe mahafeno level 1 ka feno olona anankiroa ty de miova maitsomaitso de manana 180 jours ianao na 6 mois zay vao manao mise à jour fanondrony an'ilay level 1 indray de ohatr'izay koa level faharoa après 6 mois koa ianao aorianan'ny linandohanao vola iny manohanao donation iny zay vao mandoa volandray dia ohatr'izay hatran'izany de membre tsirairay tsy maintsy manao ohatra zay dia micollecte an'le vola zay mahatonga an'le izy hoe 2 fois par an le fahazahoanao an'ity 110 000 dollars ty dia nataoko ary manao kazo tsotsotra antsika nataoko hoe tonga eto amin'ny level fahadimy ary antsika malagasy rehetrarehetra de fa zava-dehibe zay ny antony tonga eto mahazo ianao mahazo profit 3 BTC zany hoe manodididina ny 3000 dollars eo zay raha ohatra ka mikory ny BTC ray 1000 dollars dia eo amin'ny 3000 dollars eo zay ataontsika kazo tsotsotra zany dia azonao atao manao départ amin'ny asa matotra sy stable amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet hafa amin'ny alalan'izy ity zany hoe ny alalan'ny vola azonao avy eo dia mifandray amiko sy amin'ny madame Ly ianao nay de efa niasa amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet hatramin'ny taona 2014 nanomboana ny profit 25 nakaty dia mifandray amiko anao na mifandray aminy dia izarana tontolo asa amin'ny internet hafa ahafahanao mitatra mahazo revenu stable amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet zay zany toromarika tsotsotra mahakasika anazy io inona ny stratégietsika zany de misy devoir atao zany sanandro hoe manao poste any Facebook group ny olona ataontsika ny olona rehetrarehetra manana mobile tsaratsara reny zany farafahakeliny izy indroa na intelo mijery ny Facebook ny sanandro zany hoe zay zany mahatsara an'ilay Facebook profitentsika arakaraka zay zany izy hoe satria iny zany be de be ny trafika zany hoe trafika fiteny anazy aty amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet be de be ny trafika zany satria mahazo nombre de vues be de be tsika raha ohatra ka manao poste amin'ny Facebook sanandro amin'ireny Facebook groupe reny dia izahantsika sady manao amin'ny teny vahiny no manao amin'ny teny malagasy dia isy vidéo manoro anao fomba fanaovana poste zay de arahanao eto le izy dia amin'izay fotoana zay izahantsika zany mba manao poste eo amin'ny poste ataontsika hoe folo ohatra herinandro voalohany herinandro faharoa fa zatrazatra ianao dia miezaka manao 20 isanandro fahatelo ohatra herinandro fahatelo miezaka manao 30 isanandro dia herinandro fahaefatra miezaka manao 70 poste isanandro zay zany izahantsika stratégietsika hoentina voatra tsikelikely amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ny miracle de tsy misy fa tsy maintsy miainga tsikelikely ohatra zavatra rehetra ohatra ny asa rehetra koa ty tontolon'ny asa amin'ny internet ty zany hoe mila miasa ianao sanandro zany fa tsy hoe inscrit aho de ahoana izy ty release Jocelyn fa tsy mahay mirecruter olona de ny antony anaovanay an'ity vidéo ty dia ny anaovanao misy asa zany takina aminao ihany koa sanandro ohatrany ataonay izao zany dia zay satria tsika ekipa ray mila mamokatra tsika mila vokatra haingana
dia mila miara-miasa zany a de zay zany no takina amintsika tsirairay avy dia ny manaraka aoriana zay a dia lay nitenena teo a hoe manangona vola ianao a dia mahay miaina ao anatin'le izy a hoe ahoana mianodinana an'izy iny a sady mahazo profit koa ianao anovanao ny fiainanao dia ny farany a dia mila mifandray aminay ianao a dia klikena jereo vao tandrify am'le blog zany a klikenao zany a misy logo an'ny Facebook eo a ndray a Facebook groupe officiel de ndray a Facebook groupe Madagascar dia klikenao zany tandrify an'iny a de mahatonga aty amin'ny groupe secret izy ty a dia manao sending manao pending ianao zany na manao demande dia anay mankatoa an'le izy na mi-approve an'ilay demandinao jerenay ianao hoe membre tokoa ve sa tsy membre active ve sa tsy membre zay zany zay vao ampidirinay anatin'ny groupe team BT Champ Madagascar dia rinan'izay a araha tsy tapaka ny vidéo zay toromarika maro samihafa mifandraisa amin'ny amiko na Madame Lia dia mahazo an'ireo torolalana maro samihafa ianao klikeo a lay bouton mangamanga register anao ambanin'ny vidéo rehefa anao inscription anao dia asa adino tsotra be izy a inscription dia mi-upgrade na manao mipiditra vola amin'ny comptenao dia manao donation zany dia manao partage zay zany système le izy tsotra kely izy a tsy zavatra manao sarotra ary anao dia azo bonus maro samihafa eo a ataontsika 3F zany no anavoezantsika anazy bonus 3F dia inona zay bonus 3F zay a mahazo ianao fampianarana maimaimpoana ohatran'izao atao zao a eo ny fampianarana fanaovana blog fampianarana anao hoe manao ahoana ke fomba fiasana amin'ny internet a maro be zany mbola fampianarana azo omenanao dia eo ihany koa zay voalohany mety mahazo koa ianao fanampiana raha ohatra ka tena sepitra hoe ahoana tsy mahita le bitcoin ampidirina amin'ny comptenao ianao de miezaka anay anampy anao ampiditra le vola ao anatin'ilay comptenao dia ianao koa miezaka ao anatin'le izy a dia manaraka zay zany le fanampiana maimaimpoana faharoa dia eo amin'ny fampianarana maimaimpoana fanaovana blog mety fanomezana blog ianao koa voalohany satria ianao mbola tsy mahay dia fampianarana miposta sy miposta ty amin'ny Facebook zany sy miposter le blognao dia eo ihany koa fampianarana tsotsotra ataontsika hoe le tontolom-piainana aty amin'ny internet zany ny voalohany dia teneniko eto hoe ianao dia mila mampafantatra amin'ny rehetrarehetra hoe ianao dia miasa amin'ny internet dikan'izay tsy misy information afenifenina zany momba anao fa mila fantatry olona ianao miasa amin'ny internet dia zay moa fitenin'ny vazaha brand yourself zany hoe mila mampafantatra zany ny tenanao ianao voalohany dia rehefa avy eo ny olona dia mividy olona zany hoe rehefa tsy mividy an'ilay système aminao izy fa mividy an'ilay olona zany hoe lay fitokisana zany tambiazana vola zany amin'ny ankapobeny dia ohatra hoe olona mividy olona zany amin'ny ankapobeny dia zay ny arahantsika aza adino clique an'ilay bouton register anao dia araha tsara lay description blog eo ambany clique eo malaky lay register anao mila manana le vola nefa ianao aloha ao anatin'ny comptenao. Miaraka tetsika veloma manam-piona video manaraka indray.